Ny kosa ny fampahalalam-baovao tahaka ny efa fanaony isan-taona iray volana ao anatin'ny Ramadan dia nindroso tamin'ny fizarana kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro ho an'ny fianakaviana sahirana eto amin'ny faritra Analamanga. Ry zareo avy eo anivon'ny ONG Islamique de France nanomboana izany hetsika sosialy izany ary tamin'ity androandroany ity ny teny amin'ny Fokontany Ambodirano Ampefiloha. Tato-baovao Andravaka Randriamanalina eo amin'ny sary Mamra Samuel. Tokantrano mitotaly ronjato avy eto anivon'ny Fokontany Ambodirano Ampefiloha no nitolorany fikambanana mpanao asa soa Secours Islamique de France. Kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro feno heverina fa ampy azy ireo mandritra ny 5 andro. Tetikasa manokana ny fikambanana tanterahana mandritra ny volana Ramadan ity hetsika ity. Ny asa fanasoavana izay marina moa fa isan'ny asa mpandraketina ny mpino silamo mandritra ny volana Ramadan. Dia ny entana no tsinjaraina mandritra an'io dia fitambefapolo taona sy 500 kilo izay mitsinjara toy izao ny vary 520 kilo, ny tsaramaso 10 kilo, ny lojy 10 kilo, ny menaka 2 litatra, siramamy 2 kilo, ny sira 200 grama. Natao zany io ho an'ny fianakaviana 5 ao an-trano. Fanomboana ihany ity androany ity satria mbola hita toerana maro atao amin'ny faritra Analamanga ny fikambanana izara fanampiana ho anao fianakaviana sahirana ka tokantrano mitotaly 30 no heverina fa azo tombontsoa amin'izany eto Analamanga.